baiboly sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa, atolotry ny mpankafy Kristy. Andreny fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina toko 2:9. baiboly sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina. Tratry taona falifaly tafahoana. indro tonga ny fotoana volamena hiarana amin'ny faly ampetina andrandraina, tsy azo tsampona ny dia fa indreto ravoravo koa rahaba re rahavana tsy mba rendrika na lavo. Eny rahaba ihany ianareo raisy ireny, tena tsy mba adinoana fa tsaroa nombenombeny, ary indray ny zandry zoky izay mihainy koa etona, tsy natao voatoto tany fa tsaroana dia tsaroana. Marobe ireo naniry mba ho tratry ny anio, tao koa ireo nikasa nefa kosa tadidio, ny fikasana ao am-po fa nilahatra ny ambony, koa tsy mahagaga akory raha tsy toy ny faniriny. Isika kosa rery la velona ny fakahita, koa rahaba no aroso anoloana mba ho hita, engane ny andro anio mba ho somby tafotafo, ka iroso zany dia fa tsy semba ny ankaso. Amin'izao fotoan'izao misy afatra ambara iangaviako antsika eto hitadidy azy tsara, fihavanana lalaina hitony marina ho tanana, fa izay mahavita izany no hitrotro fahasambarana. Mandiny ihany koa fa ny tany boribory, ka ialao ny toetra ratsy lalantsara no izory, ho tanterahina amin'joto sanatria tsy ho malaina, izay rehetra manoloana dia adidy ho toto saina. Mitoto rebika amindoza ny mifaly tsy madio, ka tano ireny fomba tsara fa ny ratsy dia ario. Izany lalana ombana mbola lavitra aok'izany, ka ny mety miomana tsy ho semba ny tomany. Ny ronon-tsisotroana tsy afaka etaeta, ny miezaka ihany no atratra zavofetra, satria isika teo vovonjy dia izao ny tarigetra, tsy mamela ny androntsika hitoerany joretra. Nefa kely etsy ange, aza be fangatakandro, tsy atsika ny ampitso fa ny anio no voatondro. Oko ireo misalasala tamin'ny andro teo aloha, mba hiezaka tokoa amin'ny fanaovansoa. Dia rahaba ry zareo ndretosika tafahoana, samy ravo falifaly amin'ny kava manoloana, enga nety taon'ity mba ho eni-pasoavana ho an'ny olona rehetra mba ho tojo fahasambarana. Mankasitraka antsika rehetra manaraka ny fandaharana amin'ity anio ity, ary dia izay no tononkalo arahaba manokana ho mba mpirarintsoa natolotra ho antsika mpiaino. Ao arin'ny fanarana ny tantara moa dia miroso amin'ny lalao isika. Tsy adinoina ihany koa ny fandraisana ny lesona ny amin'ny saranga tsy mitovy, izay mantsy no lohahevitry ny fandaharantsika amin'ity anio ity, saranga tsy mitovy. Teo amin'ny fiarahamonina malagasy, fiarahamonina ankehitriny, ahoana ny ambara amin'ny baiboly, aza misaraka amin'ny radio vaovao masoa. Koa manasanao ary ny mpankafy Kristy, manaraka ny fandaharana baiboly sy kolontsaina, mihaino finaritra tompoko. Ampandrosika vetrana aloha ny ago ao anatin'ny tira anankiray ty hoe Zahay Malagasy. Zahay Malagasy raha mifanenelaye, mifanasafasalamakory ali, zahay mbola tsara ianareo no manao zany ny fomba malagasy, zahay Malagasy
malagasy raha mifandendernilay mifanatsafasalamakory laly zahay mbola tsara ianareo no manaony zany no fombany malagasy laye laye roye roye zany no fombany malagasy laye laye roye roye zany no fombany malagasy. Malagasy raha falifaly laye mitotoretika sy mandie velokorana sy hirahira laye zany no fombany malagasy zahay malagasy raha falifaly laye mitotoretika sy mandie velokorana sy hirahira laye zany no fombany malagasy laye laye roye roye zany no fombany malagasy laye laye roye roye zany no fombany malagasy. Atolotra ny mpankafy an Kristy ho anareo zao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe saranga tsy mitovy. Saranga tsy mitovy. Ireto avy no hanome aina ny tantara. Fitiavana ravaky ny aina no felana. Fitiavana rasolarizao no fano anadahana. Miria malala ny avo no voangy. Ny rina lalao Estera no renin'ny voangy. Ary tojo rabesan-dratana no rado. Ny fizarana voalohany no atolotra antsika anio. Zao felana zandroko za moa ty efa nahita asa tsara. Ianao koa mba iriko afaka baka soma tsara amin'ity taona ity. Tsy afaka manaranao fa atidiko ianao ka mba indre tsara felana. Dada sy neny moa efa nandao atsika. Anjarako manao zay atafitanao. Rehefa ratrizay ka tafita ianao ary mety hoe efa mba manana ny anjaranao de faly antsika sindrivo mba hoe samy mety hanany fiainany. Fa amin'izao aloha de mbola anjarako ny mananatra sy manorina misy mety na misy tsy mety ataondry. Eny rery fazoko a saotra anao amin'izany torohevitra izany saotra mikelena manao izay atafita n'ity zandrinao aza matahotra ianao fa ataoko izay atafita mba ho reharehanao sa tsy zany? Zany mihitsy za fotsiny mba mangataka amindry ho endry tsara foana. Sady zange aindry ihany fa efa mandroso taona tonga taona anambady moa zany fa misy olo tiako izay hany eritreretiko mba alaina vady sady mba namandry ato koa izy zany dia anambady zany ianao ry fano nefa voateo azy ianao no niteny hoe tsy hanary afa hanao izay atafita. Zange raha anambady aza tsy manary andry zany
Inona ny atahorandry amin'izany? Efa mampanantenandry za fa tsy maintsy ataoko azy hatafitandry. Indray ariko. Dia mba ohatrin'izy izany olona miaraka amin'lahy izany izao e. Sao dia olona tsy azo raha miaina. Zaho sady fe indri dia miferinaina amin'izany e. Tsotra be izy rea. Ka iza hono izany ny anarany e. Dia avezy izy dia gasy sa vazaha. Ndre koa izany gasy rea. Ho vazaha hoana koa. Avy any ambanivohitra misy azy. Maninona tsara. Taiza koa mba nahita lahany izany. Langa amin'ny vehivavy teto arivo no amidy sy mpankafy dia lary zoky. Tsy lany mihitsy fa hafa ihany ngeky ny vehivavy avy any ambanivohitra e. Tsotra sady endry. Tsy be rendrarendra izy izay e. Inona koa izany eo? Toa tsy tiandry sady nge izany izy nefa mbola tsy hitandry akory e. Efa hitako sady fa tsy mitovy saranga amintsika izany ry fano. Izany ve tsy hovenana be? Ndray kosa ry felana. Mba olona ohatr'izao ihany ianao fa aza dia manambanimbany olona tahaka izany ka tsy tiako izany toetrandry izany a. Azafady ary hiteo izany. Avoanga. Ahoana izay ry mama? Ary rovina ihany mba hangataka andrio vady aty ry fano sy ny fianakaviany. Koa ngamo izy manana fianakaviana ry mama. Sady any an-dafy daholo ny niavany. Izy tareriny aty fa efa maty koa ny ray aman-dreniny. Ay mo. Dia tena tsisy fianakaviana mihitsy ve zany eto Madagasikara? Ieko toa hoe izy mena tarery hono ny eto e. Ay, dia efa manambady ve zany anabavana izany? Mbola mianatra aloha ny filazan'ny fanotamiko e. Ay, izany no mipetraka raha hivadina resy fanoka. Koa aiza moa ry mama fa tsy ara hipetraka aminay eo ihany izany a? Ay, dia mba mahaiza mifanaraka aman'olona ianao ry voangy a. Aza diny reny anatranatra rehetra reny. Fa na izany aza tokony mba tonga aty amintsika an'izay izy miseho e. Na dia hoe tsisy fianakaviana aza. Sady mba midinidinga izay mety ho rarahanareo e. Efa nieritreritra an'izay mihitsy fanindro mama. Dia aza matahotra ianao fa ilazako izy fa tsy maintsy tonga eo e. Tena tia ihany izay fanizay ry mamy. Izany mihitsy ny fomba anaka fa tsy hoe inona akory a. Na dia manam-pitiavana be an'riko azy izy. Tsy maintsy atao fombafomba rehetra. Azon'riko ve zany? Indre ry mama. Mino aho fa tsy ho ela dia ataony vodiondrinay e. Fa nga mbola lavitra be eto fansa misy hovadinao izany a. Reraka ka? Ndre koa raha imenomenona tsy. Efa kely sisa e. Ny anao izany foana. Efa kely sisa nefa inona akory. Nareo ve tsy mahita vady raha tsy aty lavitra be aty e. Aiza verangako. Anara mba manana tôbila nefa mbola mandeha tongotra ihany. Tena hoe dezera. Aiza koa misy toerana tsy tonga ny tôbila izany. Izao ny olona matony tongotra mihitsy. Efa akaiky fihinana ary tia. Io efa misangasanga io ny trano zareo e. Io e. Fa ahoana izany akaikinareo izany e. Io ve dia akaiky trano mbola lavitra be io. Saranga hijanona eto ka. Sady za efa reraka be. Inona ary tia ataondry ity ry felana? Hijanona eo amin'ity lalana mangingina be ity. Nareo ve tsy mba hiafy mihitsy izany eo amin'ny fiainana e. Mba manantanjatena amin'ity tongotra koa fa inona ary ity? Kely aina kely tsy. Sady farany izao ny voalohany ry fano a. Za kosa aloha tsy tonga aty izany intsony e. Lalana lavitra be tsy.
Ahoana koa zao ny nanao tamin'izany vehivavy izany? Nampiona amin'ny fitiavana re izay tsy fantatro indri izany fa baka atao tsara aloha. Olona efa akabakako tsy alalan'izany. Za aloha rehefa hanambady dia ataoko an'ilay akaiky kely reny iza koa nijaly an'izay ditongotra any. Aiza mbola landrian'izany fianarana atao tsara aloha hitandry vary indresaka tsika dia zay fa tonga io le trano. Inona koa tony trano tafo bozaka be tony? Zao ve mba tranon'ilay olona ty? Okizay hoe vavandrio ary moramora. Ody misy mandondona ho zany ry voanga. Indrery mama, aleo fa ho voaiko fano marina tonga soa nareo. Ary iza kosa hoano izy sa izy le sandrinao vavy nga? Fa io ve izany vehivavy ho alainao vady izany ry fano? Izy no felana nabaviko dia izy kosa ry felana no voanga. Faly mahafantatra amin'ny felana izany dia sady arabaina tonga soa aty aminay. Saotra vitona koa ary izany fomba famalindry izany ry felana. Ka zay efa reraka be amin'ilay ditongotra Zany ve? Reraka be kosa re izy ry fano mbola tsy zatra kosa nge izy fenao koa. Ary mandroso an-trano aloha fa kisan-dresaka eto Kristy eto fotsiny nareo mandroso rezimena da. Eny ary andao ry felana, andao androso. Tsy tako mihitsy izay nalay taty. Sao ve mba tranam-pandroson'ny olona? Mba ahoaka izay ho fimenomenonandrio ry felana. Inona ary izao? Mba mahalala menatr'olona. Manambahiny re tsika ary mama. Mamo. Mpandrosoa aty re izy ry voanga. Ndao reta mandrosoa aty anefitra hony. Dry kako ianao izany trano. Bozaka tafo dia mbola bozaka koa ny tany fa tsy mba korodina fa trano inona ary tony. Tena trano sampona angamba tony. Ve fano ny tao tonga soa anaka. Misaotra tompoko. Manahoana ny fahasalamanao izay? Salama fa misaotra ary izy zato miaraka aminao. Izy no felana zandriko vavy tompoko. Kosa manahoana ianao anaka? Salama. Somary sorena kely re izy io fa miala tsy indrindra. Tsy zatra le ditongotra be nakatiny izy dia niferinaina be. Tsy maninona izany ka mipetrapetrary fa reraka izany kino. Fa mipetraka ahoana izy seza salon hipetrahana eo? Tsy isy an'izany aty ambanivohitra anaka fa eny amin'ny tsy eny no mipetraka. Inona tsara dia eo ve no mipetraka? Ka raha tsy inonako io ve tsy handoto pataloha? Felana inona ary ty ataondry ity? Zao ny aty ambanivohitra tsy mitovy amin'ny any amintsika. Oviana koa ianao izao ny zatra mipetraka amin'ny tony no miteny ahy eo. Indreny tsy zatra fa za efa mipetraka tamin'ny tony foana. Ielana tsiny re mamavoango fa tsy mbola fahita mantsy ny toy izao tsy manome tsiny azy ahy An'izao ky ny fiainana ty ry felana. Ka ino ny zato vavaonareo da? Ndana aloha ry voangy karakara sakafo ny vahiny fa reraka. Eny ary. Tsy azoazoko ty anabavin'ny fanotika. Jereo aneza atoy izy.
to olona miaingitraingitra betsy. Tia ireny masaka rizimena da io ataovy dia masotoa e. Misaotra kivoangy fa ndry koa dia misahirana mihitsy ka. Fa inona koa ty? Vomanga re io fa inona indray a? Zay nga ianao vao nahita vomanga? Zao ny sakafo aty ambanivohitra. Maninona tsara? Za tsy tian'io. Ny olona ve efa reraka be dia mbola zao koa no hohanina. Ga tsy mba misy patina pain beurré na ohatr'izany fa zao ve ny sakafo? Felana, mangina ianao fa tsy any an-trano anie ianao akory. Aza menimenina eo fa hohanina hanina. Nga nareo tsy mba mihinana an'ireny mihitsy hatr'izay anaka. Zao ny sakafonay aty fa tsisy an'izany lazainao zany ko tsy tianao nga? Aleko matony ny anoana eto raha izany no izy fa tsy hinana an'io ahy e. Felana, malalao a menatr'olona fa aza manao an'izao a. Aza terenao kosa re izy rehefa tsy tia e. Sakafo tsy mahazatra azy kosa ve no anerenao azy? Miala tsiny rery izy mianaka fa izy io mantsy tsy tena mahita fiainana ny ainako a. Tsisy tsiny zany ry fano a. Ka zao ny atondianay dary a. Tonga hidinidinika andrarahanay sy voangy re zay io ry mama. Zay moa hitanao fa tsy mahana ray aman-dreny intsony fa zay mianadahy ihany e. Ny fianakaviana tsy misy eto fa any ivelany daholo. Zany a? Tena mampalahelo koa nareo zany ko. Tena dia iray izy ave dia tsisy eto. Misy ray izay ihany fa tsy afaka izy e. Dada toanay izy io. Zany hoe anada mamanay re a. Fa tena niala tsiny be izy fa tsy afaka androany e. Ieny e, tsy maninona izany fa dia izay tapakitsika eto izany no atao e. Ny daty anaovana ny vodiondry, ny soratra, dia ny mariazy. Ka roviana ny mety aminareo mianaka. Misy any manana azy tsara manko. Fa efa nisy daty ny eritreretinao nga anaka? Eny e, efa nisy ihany kanefa izay tapatsika re dia mety daholo e. Fa any amintsika no atao zany rehetrarehetra izany a. Fa za kosa aloha tsy tonga aty intsony a. Eny e, fa hitanao ry Felana, rehefa mamoaka zazavavy tahaka izao ny ray aman-dreny a, dia tsy maintsy aty atoerana ny atao, dia ny vodiondry izany. Ny soratra sy mariazy izay anaovanareo azy indray io e. Dia mbola hiverina aty indray ve izany? Za tsy tonga aty intsony ka. Fitao rereo ny elona nakaty ary efa naninenako. Jery, tsy azo andaharana mihitsy ilay zandra mifano ity. Marina moa. Mba mangina ho andry aloha. Manaja olona fa resak'olon-dehibe koa ne zany e. Ka ianao nge lehilahy e, dia izay tokony teneninao no arahina fa tsy izany. Fa nga moa tsy hoe lalo no amin'ny vavy e, fa tsy izay tia ny vehivavy indray. Zay zany ny fomba ny zareo aty dia manaraka tsika e. Inona ary ty? Hita mihitsy ianao hoe mbola zaza ary Felana nefa na izany aza hitako toa avaram-pianarana ihany. Dia izany koa ve anaka dia tsy ho hainao a? Nga nareo tsy mba manao an'izany tany am-pianarana? Tsy manao an'izany ny école ianarako fa école française. Na izany azy mila fantarina ny zavatra rehetra. Tsy hoe ratsy akory ny sekoly frantsay fa ilaina ihany koa mamantatra amin'ny maha-malagasy atsika e. Zany mihitsy ry mama amin'ny voanga. Ary voango ato tsy miteniteny mihitsy e. Tsy mahita lazainy e. Izay tapaka-reo dia mety amiko avokoa. Zay zany, any amintsika daholo no ataovy efa manaiky voangy. Tsiry Felana, mbola mahana ray aman-dreny manapaka izy fa tsy izay tianao ny atao. Tsy indry ve ilay tenin'ny mamany teo e?
rehefa mamoaka zazavavy a dia aty amin'ny ray aman-dreny ny atao aloha ny vodiondry. Izany hoe makaty zany tsika amin'io fotoana io. Nareo koa izany fa tsy mety koa vera tsy asiana n'izany vodiondry izany e. Za mihitsy anaka amin'ny fomba malagasy tsy azo dinganina. Rehefa rahatrizay manambady ianao dia tsy maintsy hanaovana an'izany koa. Lava be ny resaka fa ny ora koa ity mandeha dia mandeha. Andeha ho tapahantsika ny daty e. Zay zany ry mama, jereo ilay kalandre dia tapao fa ianao mahita izay tokony ho mety eo e. Za kofehy manara-panjaitra. Ory voanga, to misy atao kely ty kiala kely anapavin'ilay ifano. Fahalala-pomban'izay zaza zany. Eno ary mama, reny koa ve moa dia mbola atao hoe zaza ihany e. Olona efa hoe akabaka amin'ity ane hono izy iny e. Dia variana fotsiny tena hita mihitsy hoe tsy nisy ray aman-dreny taiza sy nanory tsara. Fa atao miantavelona ty izy. Iny ve anaka ho azo raha monina? Neny mama koa, ngamo izy no akavady hafa tsy fano e. Ka izy koa ne hiara hipetraka aminareo ao e. Ho ariny fano aiza ny anabaviny amindry. Mama ino mba zandry ny vaviny. To manan-kivy asady ane ianao zany e. Manana ny tokantranonay sy fano manokana izay ary izy koa manana n'izay efitranony. Ka ataoko fa tsy olana izany. Izy koa ane ka mboty e. Hoay zary ny alehan'ny felana. Mba jerena koa ilay tantara fa tsy dia hoe izany ka. Eny e, ianao moa ny ananazy koa. Dia neo tsara ihany nefa no. Efa ifano no anjarako ry mama fa aza manahy ianao nefa na izany naty izany dia aleo hitina mbavaka eo anatrehan'Andriamanitra ihany aloha e. Zany mihitsy anaka. Dia mahaiza miara-monina amin'ny tsara fa ohatry ny saritretina ihany ty izy kio. Eny re ry mama o. Farany satroko ane ry mama dia hoe na ahoana raha mba fitaina mihitsy aloha ny mariazinay sy fano e. Rehefa vita vodiondry dia izay ny zava-dehibe tamintsika malagasy taloha e. Taty aoriana nge vao nisy antony soratra mariazy e. Manahirana sy mahabe raha fotsiny. Ka ohatra ny tiako mba hoentiny ao anatrehan'Andriamanitra aloha dia izay vao andeha hanaraka azy ihany koa. Aza be hevitra rery voangy fa tsy. Rehefa vita somatsara ny vodiondrinareo dia any ianao manaraka azy. Any indray nareo manomana tsara ny soratra sy ny mariazy. Mihitsy reny nataonao reny ny felana. Fa manino ndrimy manao ohatran'ireny e. Ka ny lahy mampimebe aiza verangady trano ipetrahana dia tsy sakafo mena olona koa en plus vomanga. Olona tsy mahalala fomba tsy. Efa hita izao fa lavitra vadia Antananarivo dia mbola reny amin'ny verangano arosony. Ndry mihitsy ny tsy misaina. Aiza namorona ny olona sakafo hafa eo andry e. Izany ny fiainana ambanivohitra, miaina amin'ny zava-misy. Ko raha tsinako dia iny vehivavy iny ve dia tiana koa nefa e. Tambanivohitra be tsy. Ko raha tsy tampona amin'ny masoko ireny no alaina vady. Felana tena be desiko indrira mbola mana ratsiratsy eo ihany dia efa miteny azy izy ny tiako natambanivohitra iny natandrenivohitra. Aroka kely le fanambanimbaniana fa ngandry misakafo raha tsy misy ny olona avy any ambanivohitra mamboly sy miopy. Zay zany e, tapitra falileo be so ihany aloha fa efa vita sy efa hivaly mibaka izay vao atao zany rahanareo izany.
hita soma tsara ihany ny voationdrinay sy fano. Mbola hiteo aoriana kely ny soratra somary azy. Ary ndeha andamina reto fanaka natolotry mama sy ny fianakaviany reto aloha fa tsy dia aiza zany ny atao le seza sy fandriana ary latabatra ny memamy reto. Tena hitako hoe nanao izay ho vitany mihitsy aloha mama tamin'ny voationdriko iny. Sady tsy nahampoziko hoe mividy an'reto fanaka reto izy. Gaga fotsiny aho nahita an'reto fa tsy nahampoziko. Na ny fianakaviana aza moa toraka izany koa. Gaga nahita an'reto abetsaky ny entana izay nientiko reto. Saika tsy zaka ny kamio. Fino ty mahavariana ny malalako eto e. Variana tamin'ny zavatra nataony mama tamiko re ary fano a. Tsy nampoziko mihitsy. Hitako izy tena niafika zao ny zavatra ny vidiny omena. Entana re zao ka entana e. Sana ny vavitokana kosa ve moa dia ho ataony angasiasy e. Marina izany. Saingina izany azy e. Fa aiza aloha zany reto ny ataontsika ary fano a. Ny ato an-trano efa misy saloa. Salonareo am. Manahoana kiry felana. Sangandrivo ny fotao. Rerakako. Nga moramora reny voadodrinareo natao reny e. Ny olona efa tsy nazotona andeha tany mbola forsena fotsiny. Dia efa mba nandeha tany kosa ve kindry felana dia mbola miferinayna ihany. Avelao zany ho any e. Avilo mba manampy anay mandamina reto etany reto. Maninona tsara ko raha tsinonako. Ho atao aizy ireo. Alamina re a. Dia hijerena izay toerana tsara asiana azy. Fa inona koa nefa nitondrana an'ireo taty e. Nga tsika tsy manana. Maninona raha riana any. Andray kosa kiry velana. Reo ane mba fanomezana ny menindreniko sy ny fianakaviana e. Ka dia ariana ahoana moa. Velana, mangina ny vavanao. Nga tsy ny alam-boly ireo no ariana. Ka ohatrany hoe tsy mahavidy antony ve zany tsika sa ahoana nitondrana antony aty e. Aiza ry izay plasy asiana an'ireo eo. Mandreraka tsy. Meo an'le garde antsika any zany rehefa tsy azo ariana e. Tsy mety kosa aloha zany tendry izany ry felana. Ary ny fananako tsy omeko olona izany. Zany namezany reniko andreo dia tsy hoe tsy mahavidy akory nareo fa na izany aza mba amboary ihany aky ny fiteny a. Ianao voatonga indray ve ny ananatra eto e. Felana, mahazo amiko indri a. Maninona izy na ilainao vaninao ohatr'izany. Mangina vavandreo angana. Aza tsiny akiry voanga. Zany a. Tsiny re. Fa to anahirana ihany ny ara hipetraka amin'ny tisandrinao ity raha izaoko no to tsy mitovy mihitsy nareo da. Ao rehefa ho hainao ihany niaraka amin'ny aoriana kely ao a. Mila maka ny fony fotsiny ianao. Eny ary re. Ao fa ezaka ny andefitra fa zay koa moa mahavahiny ahy e. Mbola mila mamantatra izay tena fomba fahazaranareo taty. Zay mihitsy le tsy hafozako anao ry voanga. Le fandeferanao sy fahatsoranao zay. Tapitapy misy le anatahako ty. Olona tsy mitovy saranga amin'izao dia io ve no alaina vady. Ataoko mahity io. Tsy aseho angasa. Oka zavatsara ny resaka eto ry kalavoangy. Sady zazakely eto fa za my patron. Ifelana. Fa tsy zandra ny fano angamo ndry sa ndrindray mandreny eto amin'ny tanàna. Aza manatsafa ry kalahany ty a. Tsisy zao bavindry eto. Olona tsy mitovy saranga aminay io ko mipingapinga makaty aminay aty.
jereo ane na ny fomba fitafintsika ary samy hafa ny fomba fiaingo izany moa dia ary mba vao any tony ny randrarandrany tony fa tsy any mba mivoatra ntsony izao fa efa tia andrenivohitra kay dia sady sotominao ihany ve kiry felana ny lohako raha azoko atao ary dia mbola nadonako tamin'ny rindrina mihitsy ny lohandrio fa ataovy tsara handray kosaky fandrity ve tsy mba mivavaka mihitsy izany aza zany analana tenitenenina fa izao tia mifantana gasy dia tia ampiasaina aingana andrahoany sakafontsika mpiasa keliko ny feviveriko andriandroany tsisy vadiny ny anadahako izany eo mazava Andriamanitro fonjeo orfano ahoana ary vangy afaka mametraka fanontaniana kely aminao ve aloha dre finona koa ary izany eto ny resakao ono ary fano mba roviana ihany no irosoana amin'ny raha manaraka le soratra le mariazy taony zanona teo amin'ny vodiondry fotsiny dia sady efa nipetraka ty aminao aleo mihitsy aloha ilamina kely rovanga aza maimaika any amin'izany ianao fa ho avy eo foana re izany fa tsy tia anga fano tsy tianao ve zary voangy dia andeha tonga any alavitra be any ambanivohitra anareo angatapady anao tsy hoe tsy tianao akory fa aleo mihitsy aloha ilamina kely vetivety sa kosa sao dia le tenin'ny anabavinao hoe tsy mitovy saranga tsika no mampiemitremitra anao toy izao aza lefa lavitra reny sainao ry voanga aleo aloha mba anangonangona kely tsy mora koa ny mikarakara raha eto Antananarivo fiainana koa ty efa misarotra fa ho avy aty daholo izany ilay havanareo raha azoko tsara raha ny tokony ho izy fa mbola ho hita eo re izany ay ka tsy aleo ary velo andeha hiaraka etseny sika ary fano tia ny vola dia mandehana aloha fa za mbola be asa be sady manenjikenzika kely io ay dia andeha rery zany ko tsy ho velana hiaraka aminao izy ve ety andeha eo ko izy koa aza toa tsahirana amin'ilay hoe fitediavany stazy mosa iny izy teo ay tokoa moa tsy maninona rehefa androany fotsiny dana mba ianao metsena rehefa manam-potoana malalaka na tonga aloha dia miaraka tsika manaraka iny arery fano fa ianao nga moa mandeha makany am-piasana sa aiza ianao mamitany asanao ato an-trano ihany aka dia tandremy ihany ny mpanendaka sy ny mpangary posa any an-tsena any somebiseby be mantsy ny olona eny an-tsena eny ka so dia tratra ry zalahany ianao aza matahotra rehefa Andriamanitra miaro ary fano izao no tena hitako ny lafiratsiny ty hoe vodiondry fotsiny natao dia efa lasa nanaraka andralehilahy neny koa moa nanosika fatratra izay ho ny fomba taninay izao ty miemitra ihany ilay dingana manaraka sarery tompo raha mba nahoana ihany ty fiainako aviko ho tanteraka ihany va rety soratra sy mariazinay sy fano sa atelin'ny andraso ka tsy ny ano be indrindra izy ve moa raha hisaraka amiko tsy hahita arivo fizaha kosa ty toa efa nataony talakotrokotroka ery ny raha ny alatany tanàna fianakaviana zao efa miandro hoe roviana ihany ty soratra sy mariazy ekarana ty izy ty any ekibon'ny omby mamindraha fo amiko Andriamanitro
Tiavangy iza koa ary zany miantsoantso azy zany Tiavangy oa jy tena le rado io ahoana le rado manahoana ry Tialavangy manahoana le rado ela mihitsy nareo zany tsy hita ho afinina indray fa inona nataonareo ty taninarivo aty tsy renao ngamory le rado fa natao vodiondry tany ambanivohitra ane za tany tanàny dia nanaraka n'le ramosehako aty ay efa lehibe ny akiziko lehibe aza indray ry le rado nareo tia nitafita miaraka amin'ny be moto be nahazo ny tandrenivohitra zany Tialavangy nahita ngandrina aiza koa dia hoe ngandrina tsy ndrina kosa aloha ny anarany fa ifano ay dia adinonareo mihitsy zany no voakely tany an-tanànako nahita ny deba taty Antananarivo taty nareo okare safidy reny fiainany sady tsy hoe zoto fa efizay ngamba ny anjara ry le rado ay dia iza zany ndraiky no mipetraka dia entina iza daholo eto tanabe-tabe reto ay ve ery atsiadana re zay no mipetraka ay ka efa nahita fiadananako aza be vazivazy eo ko any tsiadanako olona miadana zany ary hoe tsy adanako ka mikara raha hoterina ary reveo hozakanao tonga hatrany ny taksi be ty tsy misy zay aloha dia marina saingy aleo rehefa rizaryzay ko any ve reto tsy ho tongako ihany ao mikara dia ateriko vetivety mety aty aloha fa torako aorinao inentana be iny aza dia sahatro ampiana ry Tialavangy za efa zatra mitondra ny tony gony tongo gony anankiroa zao reto netiko reto dia jereza ato izy zay ngeo aly efa niteneniko anao andao mikara dia aterina fa tsy mampalahelo fotsiny so dia savorytahan'ny mpanendaka aty anao fa tovy fa inona moa zany nataon'le rado aty andrenivohitra aty toa za foana ny sesefanao fanontaniany etoko ny asa taman'olona tan'olo Tialavangy dia nanao feriny maveo dia zao efa manany manokany zany fa aiza zany zao nareo ka any ambotsy tononony zay nipetraka manana koa arivo azy zao ry Tialavangy akopana tody lavy zany ve dia manana tody be da be zany nareo milivre atody mihitsy zay ka ianao le rado ny tena tafaky no hitako ny tsy hitahita tany an-tanàna tsony evela raha izany ve nareo are hoe natao vodiondry ka fa elan'ny jalininy dia mba nitady lalana kely hoe inona ny tokony atao mety ka tsy voatery ny manam-pahaizana ihany ane manam-bola zay aloha dia mariny zay tahian'Andriamanitra koa ny tena manam-bolako zany mihitsy raha mety aminao dia afaka miara-miasa tsika ay nareo nga manana tanàna malalaka misy toerana malalaka ihany aloha ao ao aminay ao mety azo iompiana ihany ngamba raha tsy haiko aleo aloha dia ho resahako fano dia ahoana dia masotona ka efa hoe aleo aloha ho resahako aloha izy dia hiteoko ay eny ariko raha izy ty numéro ako ty dia raha vonona dia atsoy safiry numéro anao dia bibeko ay dia amin'izay voaraiko koa ny numéro anao eny ary ary aiza ihany ary ty voangy ary toy iny misy manatitra iny iza koa ary tinga manatitra azy amin'ny moto ty to mbola tsy fahitako zany endran'izany jereza tonga ny vakivaky miaraka mikiran'ilona aleo tazamiko tsara dia andrasako eto ka misaotra betsaka rehefa dia tonga asomo ny tena naiko Andriamanitra ny isorana ny tantana ny diantsika
aiza tsara ianao nijanona? Eto e, hitanao eto amin'ity tokotany misy malalaka eto ity. Mino afa mety fa mitazatazana ano any angam'izay le vadiko a. Ay, satria ao izy. Ao mihitsy izy. Sao dia ry lehilahy mijoro mijerijery aty ry? Mety izy mihitsy angamby io. Ay, aloha eny ary ianao no apetraka. Eto re, eto ry le rado a. Sandroso. Aleo manaraka e. Aleo zokony any ariana izany. Mbola be koa ny lalana ao alehako. Eny ariko. Aty koa moa tsisy akoho vononako. Raha tany-tanàna dia efa namonona koa ianao. Eny aloha manaraka ria. Zay fa dia veloma ary ianao aloha e. Dia volako lava lalao mbola hoely. Zay fa dia veloma ary le rado a. Eny rerika lavoanja dia mampamangy ao amin'ny ramose ao koa e. Fa iza aloha le lehilahy nanatitranao teo iny? Ay, ve le rado e. Le rado? Izy ty le rado? Mpiara-mianatra anay tany CZ taloha iny. Mpiara-mianatra aminao teny amin'ny CZ taloha ka ahoana nahaterahanao tonga taty ka? Samy fanao fotoana tany nareo? Aza dia ratsy saina be eo rery fano a. Hitanao le netsena tarihan'osy be tary ao a dia hitany. Izy koa netsena tany nitondra ny be motoany iny. Dia ndao izy aterina nahitan'ilay gony be ako anankiroa dia zako moa efa nisy mpanendaka nanarakaraka ihany. Lasa nandeha. Dia inona teriny teo fa izy zany hoe saika hivily aty hoe hiresaka aminao e. Fa zany ohatrany hoe maika be hono izy dia lasa kely aloha. Amin'ny manaraka izy angamba miveriny eo. Amin'ny manaraka? Ay koa efa isy manaraka? Inona re ty fahasarotam-piarinao ty ry fano a, fa tsy matoky avy enao e. Matoky fa ahoana dia efa isy manaraka tsinjonao sahady e? Elo hijanonandro anga zany resaka izany fa tao mandany jiro fotsiny ka. Ary inona indray moa ty setrika be ato an-trano ty ry kalavoanga? Ifelana marina ka mandrehatra afony ay e. Tsy efa tenena mondry eo ilay fatana gazy ampiasaina? Ka manahirana be le izy ko matahotra ny ankizy felany. Tamba voy bavy fatana gazy koa dia tsy hay ampiasaina. Mino afa tsy maintsy ho haiko mendalana eo ihany io fa mandra-pahaiko an'ilay izy aloha dia aloha tia mihitsy nampiasaiko ka tsy te ahita loza. Ary iza indray zany olona niaraka andritany an-tsena izany? Ay, vele ankizy lavantanany. Dia fa miteny andria izay a. Azany anadahako ny anarandry hitsakitsahana kely azafady a. Za mbola tsy nanitsakitsaka azy koriko. Hitsakitsahako amin'ny ahoana moa izy. Mpiara-mianatra aminay taloha avy any tanàna ange zany e, le rado. Ay tafifaraka zany ny samy tambavoatrako. Tsy niletika tamin'ny fa inona mbola miverenana. Andray kosa ary felana. Efa vita vody amin'ny fanoana za e. Na ny fieritreretana amin'izany fotsiny aza ve dia tsy hanenjika amin'ny fisainana. Ale teo tsara ao anatin'ny lokely-ndrio a. Fa tsy ndria mihitsy ny tokony araka amin'ny anadahako. Jereny ity pozindria e. Mamena trolona tsy. Tambavoatra velona. Tsy tia fivoarana mihitsy. Oka kosa zava ary felana. Fa ny zipo lavako ve no ilazanao hoe tsy tia fivoarana? Ny andray raha mbola resaka famontinana na tenenao za hoe avany tanàna tambanivohitra tsy elako izany mihitsy fa io na botrabotra anay. Jere ty izy ohatrindrenina matobe efa niteraka ireny. Tsy niendrika ivelany no maninona rery felana. Andriamanitra mahita ny ao anatiny fo. Fa zao koa ny tadiorika alavoanga. Tsy tia andriza mihitsy ny anadahako. Fa ndry no misisika velona iaraka aminy. Dia dava lalana teny izao raha tsy te ahita loza. Azo ndry zany? Ndray. Dia manao asa trano rehefa tsy mahita ale.
mitetadeta. Fa inona mihitsy ny itiavanao ankala voanginy ny fano a? Olona tsy mitovy saranga amintsika ane iny e. Ka tiako fotsiny izy tsy misy hoe nahoana e. Nga zany dia mila fanazavana be. Tena vendrana raha ianao ry fano ka. Mba sakafo ihany ho vao masy fa aza midiridiry fotsiny ohatr'izao. Fa ahoana ry felana? Nga za iverinao matoram-pitsanganana? Aza varinana amin'ny tanaka ho afa teo daholo ny olona ninaka. Tsy hitanao ve ilay olona nanatitra ny voangy teo izany e? Hitako mihitsy ka. Fa hoe mpiara-mianatra aminy tamin'izy teny amin'ny CG onko. Ampesoniny fotsiny ianao. Fa ahoana ny lazanao an'izany? Ianao aty variana miandry nefa ary mandeha. Iny mitovy saranga tsara aminy. Aza dia miteniteny foana rery felana. Vavatsy amina ne ka ahitan-doza e. Ary sao dia tsy saronao aza fa efa vita vodiondra izy sy voangy. Inona ny dikan'izay vodiondra e? Elako any iny raha iza. Mba marina moa. Tadidio tsara izay teniko izay sao dia anenina. Dia marina tokoa ve izany tenin'ny felan'izany e? Tena vita madika avy voangy. Iza tokoa moa mahita. Aleo mailo ihany alary fano a. Na dia fi aza hono ny amalina ny lela tsy atao tsony. Nefa ne raha ny fidianako azy hoe avy any ambany vohatra dia fahendrena e. Mety ho marina ihany nambara felana ka. Zay natolotra mpankafy an'i Kristy anareo teo izay ary. Ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe saranga tsy mitovy. Saranga tsy mitovy. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Fitiavana ravaky ny aina no felana. Fitiavana Rasolarizao no fano anadahana. Miriama lalany avo no voangy. Ny Rina lalao Estera no renin'ny voangy. Ary Tojo Rabesan-dratana no rado. Ny fizarana voalohany no raintsika teo. Amin'ny heriny toy izao kosa ny fizarana faharoa. Iny ary ny tantarana raha antsika tato anatin'ny fandarana baiboly sy kolontsaina tamin'ity androany ity. Saranga tsy mitovy ny fizarana voalohany no natolotra antsika. Mankasitraka anao misafidy an'ity radio vaovao masoa ity ary misaotra anao manokana manaraka ny fandaharana baiboly sy kolontsaina. Dia raha ny hoe saranga no resantsika teo amin'ny fiarahamonina malagasy fahiny dia efa nisy ny saranga. Saranga samy hafa, saranga tsy mitovy. Nisy ny atao hoe ambany saranga, nisy ny nanana saranga tontoniny, ary nisy kosa ny atao hoe ambony saranga tao anatin'ny fiarahamonina teto Madagasikara. Famaritana tsotsotra momba ny saranga raha ao anatina diksionera no asitsika teny dia ny atao hoe saranga dia hoe halava na ihany koa hoe halavana. Fa misy dika anankiray ihany koa hoe fahamendrehana. Fa raha isika no andray ny hoe saranga ao anatin'ny fiarahamonina dia mety ho saranga ateraky ny fari-piainany tsirairay avy. Misy ny mahantra, misy ny atonontonony, misy ny ambony saranga satria manankarena.
mety ho saranga ateraky ny haja amamboninahitra ihany koa. Mety hoe misy tsy dia manatoeram-boninahitra loatra dia sokajiana anatina saranga fa tsopiaina. Mety misy kosa nefa ny manam-pahefana izay manana saranga ambony. Raha eo amin'ny firenena zao ohatra dia ny filoham-pirenena no heverina ho isan'ny ambony saranga indrindra ao anatin'ny fiarahamonina. Fa mety ho saranga azo sokajiana ihany koa arakaraka ny mari-pahaizana, satria mety misy ny nahita fianarana sy avaram-pianarana dia mety ho voasokajy anatin'ny ambony saranga. Misy kosa nefa ireo izay tsy mba nandala fianarana dia toa sokajiana ho azy hoe mavomavo sy tsy maharaka. Ny saranga ihany koa indraindray dia mety ho nohy ny fiaviana na noho ny volokoditra. Misy hoe satria avy any ampitan-dranomasina ohatra dia manana saranga ambony be satria vahiny. Misy kosa ohatra na dia samy eto Madagasikara ihany azy dia hoe satria isan'ireo andriana dia heverina ho manana saranga avo kokoa, ary sanatria amintsika ny manonona azy ankehitriny fa averintsika moa fa tantara. Dia misy kosa no sokajiana hoe andevo tao anatin'ny fiarahamonina izay no heverina ho saranga ambany rahateo. Fa noho ny fiaviana ihany koa izy tsika, mety misy hoe an-tanan-dehibe izy dia hoe maharaka fandrosoana dia hoe ambony saranga. Fa misy koa avy any ambanivohitra heverina hoe tsy dia makaiza loatra dia toa ambaniana ao anatin'ny fiarahamonina. Ary izay indrindra no hitantsika tao anatin'ilay tantara teo iny hoe saranga tsy mitovy. Tsy valapitra be loha tsika amin'ity anio ity no ny fotoanantsika voafetra, fa dia mbola hisy moa ny fizarana faharoa amin'ny herintsika dia mbola hanohy ny fandiniana. Raha ny ambaran'ny baiboly kosa no asiantsika teny dia izao indrindra no voasoratra ato amin'ny Galatiana toko 7 ny andiny 7 hoe tsy misy tsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy sy vavy, fa raha ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa raha any Kristy ianareo dia taranaka Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Amen. Nitoizantsika hatreo amin'ny andiny 7 ny famakiana ny teny eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy misy an'izany hoe tsy mitovy saranga izany, fa raha ihany isika rehetra. Be dia be ny lesona azontsika nitsoahana tao anatin'iny tantara iny, fa hiampita amin'ny zavatra manaraka isika dia amin'ny heriny indray toizantsika mifandraisana ny lesona. Hitra amin'ny lalao ary isika aloha ankehitriny dia torak'izao sy torak'izao indrindra ary no valiny lalaontsika. Ireo 4 voalohany moa no voafantintsika hoe azo ny fankasitrahana. Misy anaky 4 ireo hitantsika tao anatin'ny commentaire ho nanana j'aime be indrindra sady na marina ny valim-panontaniantsika ihany koa. Nisy nampalahelo kely satria nisy namantsika anankiray izay izy ny nanana commentaire be mpanao j'aime be indrindra, kanefa dia nisy diso tao anatin'ny valiteniny dia lasa nilatsaka izy, lasa tsy tafiditra tato anatin'ireto voafantina anaky-4 omentsika loka ireto. Ireto anaky-4 reto kosa ary no tafiditra dia tsy akory fa isalokelin'i Jesosy nahazo j'aime 520 dia teo amin'ny lalana faharoa ary malala aimé Ravolatiana nahazo j'aime 770 teo amin'ny lalana fahatelo isantatra manohy fitiavana no nahazo ny j'aime 720 ary Akariasy Tso no nahazo j'aime 420. Mariana ho afa ilay namantsika izay tokony ho izy nahazo ny lalana voalohany nisy diso ao anatin'ny valiteniny dia nefa ny fepetra tao anatin'ny lalaontsika dia hoe sady mahamarina ao anatin'ny valim-panontaniana no mahazo ny
j'aime be indrindra ao anatin'ny commentaire antsika dia ireo zany no arabaina indrindra nahazo ny mari-pahatsiarovana. Ny fotoana ahafahanao maka ny mari-pahatsiarovanao ary ho an'ireo izay nahazo ny loka moa sy fankasitrahana manokana dia mila mandefa MP na hoe afatra miafina ao amin'ny pejy ny mpankafy an'i Kristy, MP na afatra miafina ao amin'ny pejy ny mpankafy an'i Kristy, dia ao izahay mamaly anao hoe amin'ity fotoana ity sy amin'ity toerana ity no andraisanao ny fanomezana. Izay ary no ela fa mankasitraka antsika rehetra izay nandray anjara tao anatin'iny mbola mampirisika antsika fa ho everintsika ihany ny ho amin'ny manaraka, dia mirary soa izay nandray anjara rehetra, mirary soa ny mpanaraka ny fandarantsika rehetra, dia mametraka ny mandra-pitafa sy ny mandra-piresaka ho amin'ny manaraka indray, dia samy ho tahian'Andriamanitra isika. baiboly sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina, fandaharana eto amin'ny radio vaovao masoa atolotry ny mpankafy an'i Kristy. tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. baiboly sy kolontsaina. baiboly sy kolontsaina.